mpanao vaksiny ao amin'ny HR omeo anay ny karamanay rovolana. Fiomanana iatriana ny fanadinana, ny famerenandesina matetika ihany no tena azona vokatra. Fa misinina tsy nanaltrika ny tatitry ny asa vitany governemanta i Kristina Razanamasoa. Manatitra ny araba tombokilasy tombokivavy tonga sy indray ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny raharam-pirenena no anokafantsika ny fiarana amin'ity alina ity. Fifidianana ihany no vahaolana ahafana miala amin'ny krizy. Eny anivon'ny fiarahamonina dia menimena fa leo ny fitondrana amin'izao. Leo ny fiakaran'ny vidim-piainana, leo fahatapahan-jiro, leo lalana ratsy. Atao tsy misy na inona na inona mandeha amin'ny laoniny ny fiainana ankabeny eto Madagasikara raha ny fanadihadiana. Ravirazafy mahina taisiny aina. Vidim-piainana zao makaleo amin'izao. Ny olona amin'izao mitaraina be amin'ny resaka fiainana ohatr'izany. Ny azy zany makaleo ana le fahatapahan-jiro tena ao anatin'ny tena fotoana iasanay le izy. Ny sosisinay, ny totokenanay zao miakina amin'le jiro daholo. Rehefa tapaka nefa le jiro dia tsisy nenenina azonay atao amin'ny valo alina vao miverina ny jiro. Ny tsy fahalafosana moa mangana fotsiny. Le politika moa ty dia efa tsy fantatra intsony hoe mety zalamakaiza fa dia zao. Fanjakana tsy mahalotrosa. Makaleo amin'izao fotoana zao aloha dia ny vidim-piainana miakatra, dia ny politika koa. Ny vidim-piainana sarotra be io makaleo anayko. Krizy sakafo zao ny olona fa tsy krizy politika intsony. Ady mijaly tsy jereniny any ambony mihitsy le vidy sakafo mijaly be. Pepeaina moa natao an'izany. Tena leo na lalana na varotra na fiainana andavanandro zao tena sahirana mihitsy ny olona. Sy le fitondrana indray aloha tsy aloha ve tonga dia miova fotsiny mety mahafantatra ny olona ho fidiny ny olona. Raha ohatra aloha tsy mahavita ninina le fitondrana amin'izao miova fotsiny dia zay dia ampy zay. Mankaleo aloko. Manahirana mihitsy zany amin'izao satria ny vidim-piainana enjana be, ny fitadiavam-bola me sarotra dia sarotra satria ny asa tsy misy. Olana ara-politika zany tsy mety mivaha mihitsy fa tena hita mihitsy ny atao le fitondrana hoe tsy mandeha amin'izay fandehana zany le firenena. Tena mitotongana ny fari-piainam-bahoaka. Dia le resaka fitatana fanjakana mihitsy zany tena hita mihitsy hoe tsy mandeha amin'izay tokony faleny. Tsy any amin'le mararin'ny vahoaka no lahara-pahamehan'le fitondrana fa izay mahafinaritra ny zareo fotsiny no tanterahany. Mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Araka amin'ny valopolo isanjato isika malagasy no miaina anaty fahantrana lalina araka ny atotanisana avoaka ny banky iraisam-pirenena. Vidim-piainana tsy mitsaha-mitombo, fari-piainana tsy mitsaha-mitotongana, aiziny isan'andro, tsy afaka misotro rano madio, very fotoana an-dalana noho ny fitohanan'ny fifamoivoizana teraky ny faratsin-dalana, mitokony etsy, mitokony eroa, tsy nazo karama, tsy voalovola. Manoloana izany fa avoazana rehetra izany, tsy misy vahaolana maharitra sy matipaika avy amin'ireo mpitondra. Zary-miafy ary mihinana ambanivohitra ny ankamaroany malagasy ankehitriny, tsy magaga raha betsaka noho ny vidin'ny mpivarotra. Anjaran'ny tsirairay sisa no mandinika ary mametraka ny lahara-pahamehana ho an'ny ankohonany, tsy miandry fanjakana tsy anao. Ahoana ny aprioriser kokoa an'ilay fananjahana moderna maneran-tany. Fa matetika misy ny olona tena miafy aleony tsy mihinan-kanina toy izay tsy mandeha mihodina any amin'ireo fanatotoloana sy ny sisa maro isan-karazany. Fa misy ny fianakaviana be dia be mbola mivelona vola 3,000 isan'andro, 4,000 isan'andro, 1,000 isan'andro. Fa misy no mandany hoe carburant fantatsika avy eo ohatriny na carburant na V8 ny ray andro, dia ohatriny na jirona société ny ray andro, dia ohatran'izany ny problème. Fa raha ny carburant fotsiny mety carburant ny olona anankiray anatina V8 anankiray 200,000 ariary, ka raha mafarany ambany atao amintsika ohatriny ny jirona société anankiray mety 10 millions par jour. Aty amin'ny olo-pirenena tsirairay ny lakile, fifidianana ihany no vahaolana ahafahana mitondra fiovam-piainana tsaratsara kokoa noho izao. Ny fahazotoan'ny olo-pirenena mandeha mifidy ka hiaro ny safidiny, tsy anaiky fidiana amina vary sy vola tsy mahavita taona na akanjo. Miankina fandraisana indraikitry ny pirenena tsirairay amin'ny alàna fametrahana ny safidiny ny amin'izay olona petrany, heveriny fa ahitantana ny Madagasikara manana traikefa ary afaka narina izao fahantrana izao ny 10 taona manaraka.
leo ny vahoaka malagasy manao ny ataony ihany koa ny fitondram-panjakana teny tsy mba zazateny androany nahiriky ny pré-ministra lehibe ny gouvernemanta no ny adiny Ukraine sy Russie ny tsy fahavitany ireo asa nampanantenainy sy izao fiainam-bahoaka misaviritaka izao. Natao androany ny tatitra ny asa vitany gouvernemanta teo anatrehany ireo solombavam-bahoaka. Mbola nanafitoy ireo solombavam-bahoaka ihany koa ny tsy fanomezana fitenenana azy ireo. Mitatitra ny andindiny vaovao Asina Andriamalala Taiziny. Tsy tonga nanatrika ny tatitra ny asan'ny gouvernemanta no tarihan'ny pré-ministra lehibe ny gouvernemanta ny filohan'ny anteny meram-pirenena androany. Nanomboka matsy ny fanaovan'ny gouvernemanta tatitra amin'ireo asa vitany teo alohan'ny solombavam-bahoaka araka ny voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana. Tsy fantatra mazava ny antony tsy nahatongavan'ny filohan'ny anteny meram-pirenena fa ireo filoha lefitra ity androm-panjakana ity no hita nitarika izay fivoriana izay. Ateny Tsimbazaza nge pré-ministra lehibe ny gouvernemanta, ny sekretera-panjakana medidiny sandarmariam-pirenena, ny ministra ny filaminam-bahoaka ary ny ministra ny fiarovam-pirenena tapakandro maraina anao tatitra saingy tsy nanatrika izany Ramatoa Christine Razanamahasoa. Nandritran'izay tatitra nataony ny pré-ministra Tsay Christian izay ihany koa no nahitana fa dia nahirika izy ireo noho ny krizy ara-pahasalamana sy noho ny adiny Ukraine sy Russia no anton'izao fahasaranana lalina manjo ny vahoaka malagasy izao. Tsy nomena fitenenana ihany koa ireo solombavam-bahoaka nandritra izany ary natezitra azy ireo ity tranga fanampenam-bava ity. Raha toka fialana andraikitra sy fisolelahana no tena ny bantoerana tamin'ny tatitra inga pré-ministra Tsay Christian. Tapena noatran'ny tongobolony ny solombavam-bahoaka fa tsy mahazo manao débat satria betsaka ny zavatra tokony resana tao dia arenitanao rareny fa dia zay le izy lapan'ny demokrasia eto amintsika dia zay maro anisa fotsiny fa tsy tena mipetraka hoe izany hoe fedikevitra amin'ny zavatra tokony atao zany tady tsara fa soa amin'ny vahoaka no atao eto ary le fijerenany hoe aiza mapetipety ny fiainan'ny malagasy no atao eto fa tsy resaka hoe verovana ny mpitondra na famitahana ny vahoaka ny zavatra hitranga. Tena ilaina nefa ifampiresana mivantana eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny pré-ministra io ho hiatrany ireo solombavam-bahoaka. Ny mampalahelo dia zary lasa kilalao mantsy ny fiainam-bahoaka. Ary apetrako eto indray mba samy mamaly any am-posy any eritreriny ny tsirairay amintsika hoe vita ve araka ny voalaza tao anatin'izay fotoana nandraisan zareo fitondrana zay ny asa tsy vita tao anatin'ny 80 taona ka afaka miteny ve isika androany fa milamina ny tany afaka miteny ve isika androany fa afa-pasahiranana ny vahoaka malagasy isa-tokantrano afaka miteny ve isika fa afaka na hoe andala-pahafana mizioga ny fahantrana ny vahoaka malagasy satria ny asa ny fitondram-panjakana ny asa gouvernemanta io. Rehefa noenona ihany koa ny nolazainy Tsay Christian na amin'ireo tatitra izay nataony dia toy ny miaino angano satria tsy mifanaraka amin'ny zava-misy marina iaina ny vahoaka ny zavatra lazain'ny vavany atetsy Tsimbazaza. Ny zava-misy zany dia ohatrany hoe miaino angano sy miaino tantara fotsiny zany no atao dia zay no entinany kanefa tadiova zany angano zany na tantara zany ny zavatra foroniny zany dia zay no ataony tipitondriva sy tena zava-marina ary ny tena hoe inona marina ny tena vita sy raha oharina amin'ny fiainan'ny vahoaka hoe tena za-marina ve no izy fiainan'ny vahoaka dia ho ampitahina amin'ny tatitra ataony reto membre-ny gouvernement reto. Mbola samy ifandimby hitondra ny asa vitany eo anatrehany solombavam-bahoaka avokoa ireo ministra isan-tsokajiny atao anatin'ny andro vitsivitsy. Na variana teny Tsimbazaza androany aloha dia tsy fahintana any Ramatoa filohan'ny anteny meram-pirenena izay tsy nahazahoam-baliny mazava ny antony tsy nahateo azy. Ny fanabeazana ara-politika no tena olana ho an'ny fanaovana politika eto Madagasikara. Ho ny mpanao gazety sady mpamakafaka politika Roland Andriamahenina androany. Ny vahoaka sy ny firenena nefa nopotika malonjany tsy fisiana etika sy deontolojia politika izany. Izany ihany koa no mahatonga izao resabe hipotra etsy ero izao. Germaine Menjanary, Manoro Andriamalala. Antopijorony antoko politika ny akafahefana. Ny fahefana voalaza eto dia ny fahefana ara-demokratika amin'ny alalan'ny fifitianana. Raha ny tantaram-pirenena dia teteza mitany ainga tetry amin'ny kianjany 13 Mey no nisy teto hatramin'izay. Ohatra kaiky ny etsiky ny solombavam-bahoaka 17 tetry amin'ny kianjany 13 Mey. Voizina indray ny teteza mita amin'izao kanefa tsy misy antony tokony irosona amin'izany rafitra izany raha amin'izao taona 2024 izao satria feno tanteraka ny fepetra irosona amin'ny fifitianana. Feno ve ny fepetra anaovana fifitianana raha amintsika amin'ny teny zao amin'izao volana Mey izao dia tsy misy mitsy antony na dia kely ary ilazana fa tsy feno ny fepetra anaovana ny fifitianana.
resahana foana ny hoe aizany vola aizany fitaovana tsy tokony hipetraka izany raha mifahitako azy ny antony dia hoe 5 taona no ahafahana ny omana ho amin'izany fifidianana izany tokony any ampiandohany ny toam-piasana rehetrarehetra zany dia efa mametraka hoe inona ny teti-bola ohatra inona ny teti-bola ahafahana manao fanavaozana ny lisy-pifidianana ny na rally aloha na révision na refonte dia efa tokony voafaritra ao anatina teti-bola isan'ny tomponantoka amin'ny savorivory sy ny fivoahany resabe tonga atrehany anivon'ny vahoaka amin'izao ny solombavam-bahoaka izay mpandinika sy mpandany ny teti-bola-panjakana eny anivony teny mera-pirenena ho iatrany ny fanazavany ny solombavam-bahoaka dia efa mahafantatra ihany koa noho izany any ampandrafetana ny teti-bola maro samihafa dia tokony efa hita ary edivana satria ny zavatra rehetra atao dia tsy misy zavatra afaka atao raha tsy ny solombavam-bahoaka no manapaka an'izany izany hoe amin'ny lafiny anankiray raha misy ankehitriny zany ny adihevitra ny amin'ny hoe tsy feno ny fepetranaovana ny fifidianana dia tsy afaka miala ndraikitra amin'izany aloha ny solombavam-bahoaka satria iry zareo no manapaka ny zavatra rehetrarehetra tsisy ninina azy ny mpanantanteraka atao raha tsy mandalo ny solombavam-bahoaka raha mahakasika ny lalam-pifidianana dia tsy misy lalàna tsy azo ovaina eto Madagasikara ho iatrany ity mpamakafaka politika ity efa nanome ohatra tamin'ireo ihany koa ny fanjakana ka tsy tokony ametraka adihevitra amin'izany intsony ny CENI tamin'ny transition tamin'ny tetezamita tamin'ny fotoana ary no nananganana ny CENI tezy tamin'izany fotoana CENI te dia efa nijoro tao ny congrès ny tetezamita tamin'ny fotoana andro zay vao novaina nasorona ny te dia lasa CENI dia vaofa dia zay koa ankehitriny hoe ohatra ny code minier fa nisy inga zany tamin'ny fotoana teo aloha ko manina ary izy ny novana ankehitriny ohatra ny lalàna na nkody ny resaka investissement fampiasam-bola eto Madagasikara voafarany teo voalany teny Tsimbazaza mbola dinenao amin'ny teny Merandolo ina moa ny anovana azy zany hoe tsy mitombona aloha zany le filazany hoe natao teo aloha fa rehefa ohatra hoe hita fa afaka ovaina io dia misy zavatra afaka kitihana zay nge le hoe atsaraina foana manaraka an'ilay izy raha fanjakana tandalana ary raha fanjakana mandala demokrasia tokoa i Madagasikara dia ny fanatontosana fifidianana no tokony irosona amin'ity taona 2024 ity mbola manana andraikitra anarina izao lesoka izao ny député izay mbola ao anatin'ny fivoriana ara-potoana amin'izao fotoana izao tsy fantatra intsony izay tena anjara asa ny filoham-pirenena malagasy hita dia mandendeha ao anaty tambazotra antserasera androany dia ho an'ny marantsitra ny tena ny atoatoka izy toa mbola sy fampisehoana mandritra izany ny mahagaga dia izany ve sisa no ataon'ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara avy ny zara ry cantonné dia anao tombola indray fanadihadiana nataony Asin'Andriamalala mbola hava tsara matikambo samy teniteny foana isak'izay miteny ny filoha nilaza ny filohan'ny repoblika fa izy dia anisan'ny namorikira faneva ny lalaonosy ny zara kilalao ho an'ny ankizy tetsy amin'ny Kianjam-Barea ny zara moto ho an'ny ben'ny tanàna ary indraindray lasa anjara andraikitry ny filoham-pirenena ny mizara ry cantonné ho an'ireo tanàna izay tsy diany ary efa nataony ihany koa ny fitokanana pave 100 metatra santionany asa nataony Andrajoelina nampiomen'ny mpanara-baovao ireo voatanisa ireo satria tsy hain'ny filoha amperinasa mihitsy ny asany raha nambarany ny mpanao politika mitady ny fomba rehetrarehetra ilay filoham-pirenena zany hanakonana ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena hanakonana an'izay lay tsy fahaiza mitantana izay raha zay ny azo ilazana azy dia lasa manao ny fomba rehetrarehetra mety ahafahana misintona ny sainy sy ny fonony voaka malagasy nefa amin'ny akapobeany le izy ozy hoe tsy tombola mihitsy aloha na fizarazarana zavatra tsy roa no amafa ao an-tsainy ny voaka malagasy ny zavatra tsy mety ataony filoham-pirenena ary ny farany ozy hoe tena asana filohan'ny repoblika ve zany manao karakara tombola zany raha ny fahalalako azy fahafantarany otrikafo azy tsy ny asan'ny filohan'ny repoblika efa voafaritra mazava tsara ao anatin'ny lalàm-panorenana ohatrany tsy misy resaka tombola ao aloha raha ny fahalalana azy fa tombola zany ozy hoe izy ny tokony anao zany raha tompony andraiky mpanjakana aloha amin'ny akapobeany tsy izay ny asany midika ve izany fa tsy matoko tena intsony ny Andrajoelina ka mitady ny fomba rehetra azahoan'olona tsara ny mampatsiahy fa efa natahotra ny tsy nahazo olona ity filoham-pirenasa ity tamin'ny 20 jona lasa teo ka mody nanao fisarihana tranomora mba hanamenona ny Kianjam-Barea Mahamasina fiatsika izay mampietry ny asina sy maizy azy ny filohany efa izany ny eo tsy voafafa sy tsy voefa nefa dia ampitomboana indray mitohy ny fampidirany trosan'ny malagasy ino hita manoloana ny fomba fitantana ny raharam-pirenena raha ho an'ny olom-pirenena tsotra dia tsy mahatsapa ny fiantraikany tsara amin'ny findramam-bola ho tombotsoam-bahoaka izy ireo zara atao tohatra findramam-bola fotsiny malagasy ho iatran'ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety Germaine Menjanary Mano Randriamalala
fito amby telopolo sy valonjato tapitrisa dolara na eny amby fitopolo am'zato sy 4.4 miliara ariary mahery no volany notrosahin'ny fanjakana malagasy ny taona 2024 teo anelanelany volana septambra sy ny volana desambra ny ampifindramam-bola mitentina 5 tapitrisa dolara na 3.30 miliara ariary izay iaverin'ny malagasy ao anatiny 7 taona indray io omaly raha ataony kady tsotra dia 7.20 sy 700 tapitrisa dolara na 700 sy 4.4 miliara ariary notrosany Madagasikara ny loto ny fahantrana lalina ny fahasimbany ireo fotodrafitrasa maro dia midika fa tsy mandeha amin'ny lalàna tokony alehany trosa be miavosa efa any amin'ny 4 milliards de dollars tany ny vola nitrosay Madagasikara tato anatin'ity 10 taona farany ity ankehitriny zany dia nitrosa 3.30 miliara ariary indray ny parlement anarenana fotodrafitrasa vokatry ny loza voajanahary magaga nefa fa ety amin'ny fiarahamonina misy anay aloha tena tsy tsapa mihitsy ny fisiny zany fitsosambola zany tsy hita ihany koa mifetraika ny ohatra eo amin'ny kere zao dia miamaro ireo zaza sy marefo amin'ny tsy fanjarian-tsakafo misy hatrany nefa ny vola trosaina isanambaratongany nampiakapeo ihany moa ireo solombavam-bahoaka sasany omaly saingy tsy nahasakana ny fandaniana ilay fangatahana alalana indram-bola io tiako ametrahana fanontaniana mazava aminareo io vola sy fanomezana io ve le zarazaraina ny faritra atsiny le avadika ho varikary sy le vary lazaina fa vamy filoham-pirenena ka naninona moa zany hoe ny anaky 5 any atsiny daholo fa atao tsy misy mahakasika anay atao vadivavy zay nandalovan'ireo siklonareo ankisesy izay sy miara-maina misy ny hatramo zao sy kafary tsika dony deputé-mpisabola raha levitesy tsy haiko nankatoaviny teo anivony anteny meram-pirenena ny talata fa 7 ny volana me 7 lasa teo ny volavolan-dalàna laharana fa aotraotra ray tsipika 7 tamin'ny fa 5 ny volana marsa 7 fangatahana fankatoavana findramam-bola ka solombavam-bahoaka 20 no nandany izany voalaza ihany kio fa ireponina marefo vokatry ny fiovavany toetrandro any amin'ny faritra Analamanga Antsinanana Vatovavy Fitovinany Atsimo-Antsinanana Androy Anosy Atsimo Andrefana no isitraka ny tetikasa ka ny cellule de prévention et gestion d'urgence na ny CPGU no anatanteraka ny tetikasa izay iarahana amina ministera maromaro manomboka ny volana janoary lasa teo ary farana ny faraika amin'ny 3 ny volana marsa 4 io tetikasa io raha ny vaovao lafim-baovao hafa kosa indray tsy azo ekena ary manameloka tanteraka ny fisamborana ny faniriso Herinaivo sy Marco Randrianisa rodobe ny mpanohitra ao anatin'ny RMDM nanamafy faniriso Herinaivo fa nosamborana ary notazony polisy tao Paris adiny 2 ny tenany sy Marco Randrianisa ao Malmaraina taoriny adiny 12 teo eo no itazonana azy ireo dia navositra izy mianada raha ny vaovao taty-baovao ny Germain Mejanahary Mano Randriamalala tamin'ny 9 maraina ora any Frantsa no tonga tao atokantrano ny faniriso Herinaivo ny polisy frantsay omaly anambotra azy nosamborona tany antokantrano ihany koa i Marco Randrianisa raha ny vaovao dia naharitra adiny 12 teo ny fanadiadiana azy ireo raha ny fanazavana nataony dia ny fitondrana ankehitriny no tao ambadiky ny fisamborana azy mianada ireo tonga tany an-tranoko ny polisy tamin'ny maraina dia nakana tao an-trano mba apetitrana garde à vue sady anao enquête dia nentina avy any amin'ny tany misy anazy nentina aty à Paris Créteil dia natao enquête dia izay sy Marco marina zany ny zavatra henonareo fa voasambotra tokoa fa saingy ohatrany mahazatra dia tsy araka nitazona na ela be zareo dia voatery namokana indray rehefa ariva ny andro vita ny enquête izay fotsiny tiako tenenina aminareo fa mbola omeko fanazavana amin'ny fotoana manaraka fa te hirassurer zany hoe aty amin'ny tany misy lalàna tsika aty amin'ny toerana misy fanjakana fa tsy ohatrany any amin'io Madagasikara lasa madagogo io dia tsisy zavatra mandeha amin'ny zelony ary mbola isaorana n'Andriamanitra mbola aty andafitsika fa raha tsy zany angamba mety tsy mivoakoatra zao aty andafitsika tany misy lalàna
tsy afaka torotoroina fatany ny olona dia ho sambosamborina fatany dia ho katrakatraina fatany fa rehefa tsisy ninina azy hitazomana anazy dia tsy maintsy avotsitra. Manameloka tanteraka izao fihetsika izao moa ny rodoben'ny mpanohitra nosoloy ny sampana toliara-tena. Tena manameloka an'ilay fihetsika ninina no mety ho antony aminay politika reny, politika distoerana satria araka ny loharam-baovao marim-potsa fantatsa fa hitsidikany a Frantsa ilay filoham-pirenentsika dia natao reny fihetsika ireny, natao reny karazana fisamborana ireny maentina hisian'ny karazana hoe intimidation na fampitahorana an'ireo diaspora zay monina sy mipetraka any andafy mba tsy hisian'ny fanelengelenana ny fitsidiana izay ataony any. Ka aminay efa tsy zany tso ny politika toy ny atao eto amin'ny tanin-drazantsika. Tamin'ny 1 ora sasany alina ao Frantsa, izany hoe tokony tamin'ny 2 ora maraina eto amintsika no nitondra fanazavana momba ity fisamborana azy ity Ifanirso Ernevo. Andrasana arak'izany ny fanazavana bebe kokoa momba ity vaovao ity izay hoentiny araka ny fanazavany teo. Vaovao manodidina ny fifidianana andro sisa no isaina dia hifarana tanteraka ny fanisana mpifidy amin'izao fanavozana manontolo ny lisam-pifidianana izao. Mitohy hatrany kosa ny asa ataon'ny mpanohitra amin'ny alalan'ny RMDM teny Soavimasoandry indray izy ireo androandry no nanentana ny olona hisoratra anarana ao anaty lisam-pifidianana. Asin'Andria Malala mbola avatsara no mitatitra izay vaovao izay. Azo isaina amin'ny ratsan-tanana sisa ny andro ahafahana manoratra anarana ao anaty lisam-pifidianana amin'izao fanavozana manontolo ny lisam-pifidianana izao. Herinandro sisa no anana ny tsiraray anefanana didiny. Antony nahatonga ny RMDM Analamanga nanentana ny olom-pirenena mba hanoratra ny anarany ao anaty lisam-pifidianana tetsy Soavimasoandro. Sorata ny anaranao fahazoan'ny olom-pirenena tsiraray ny misoratra anarana. Ary rehefa tsy ao anatin'ny lista elektorala ny anaranao tsy afaka hifidy ianao, aneo ny safidinao rehefa tonga fifidianana. Ho an'ilay olona kosa efa nisoratra anarana dia miverena ianareo any amin'ny fokontany izay misy ianareo, verifio tsara daholo mombamomba anareo, tsisy diso ve fa ny zavatra hita mantsiny dia betsaka ireo voasoratra anarana any amin'ny fokontany nefa diso mombamomba azy. Rehefa tonga ny fotoanandro fifidianana tsy afaka hifidy ianao raha ohatra ka misy diso ny anaranao. Ny andany ambavy ny fanentanana nataon'ny RMDM androany nisy ny afatra manokana ho an'ireny nataon'izy ireo. Asio fotoanao hijoroana vavolombelona amin'ny fitiavan-tanindrazana jereo ny lisam-pifidianana dia jereo ny anaranao ao ve ireo vady aman-janakao, ao ve ireo retam-po aminao, ao ve ireo ray aman-dreninao mandehana dia dinio tsara ary arao maso tsara dia jereo amin'ny atsipiriany tsipeliteny rehetrarehetra fa zany koa dia raha vao diso ny anaranao raha vao tsipelina kely fotsiny ara dia tsy ianao izay koa manangy anao tongava efa kely ny fotoana. Namafisy ny RMDM ihany koa fa tsy mila tetezamita izy ireo. Ny ato anatin'ny RMDM dia mizotra makany amin'ny fifidianana. Izahay dia tsy makasitraka ny sin'ny tetezamita eto amin'ny tany sy ny firenena. Rehefa tapitra ilay 5 taona nomeny lalam-panorenana an'ilay fitondrana dia taterahana ny fifidianana anjarany indray ny mijery ampy sa tsy ampy tsy an'ny vahoaka malagasy zany fitondram-panjakana no mandamina an'izany fa mifantatry ny olona rehetrarehetra fantatry mifidy dia misy ny fifidianana amin'ity taona 2024. Fantatra fa mbola itoy ao anatin'ireo komuna maro mandrafitra ny distrika Analamanga ity fanentanana ataon'ny RMDM faritany Analamanga ity. Ny raika amin'ny 30 Mey izao no ialena ny fokontany ireo lisitry ny mpifidy nanaovana fanavozana manontolo. Ho an'ny kominala Sora manokana dia nandefa iraka hiara-iasa amin'ny CLRE sy ny mpiasa ny fokontany ben'ny tanàna mba hisy ny famarinana ao anatin'izany lisitra izany. Jeremeno Mentsanary, Manu Randriamalala. Fokontany 20 no mandrafitra ny komina Alasoro izay ahitana mpifidy 770 raha ho an'ny fokontany Estamazo Arivo manokana dia mbola misy amin'ny 20 na noho izao vao tonga manoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Ny tombo hatrany amin'ny 20,000 raha mitata amin'ny teo aloha ny isan'ny mpifidy tamin'ny titoana ity raha ny fanazavany lehibe fokontany. Ny eto fokontanyko moa zany dia misy faritra efatra dia ao anatin'ireo faritra efatra eo misy chef de quartier roa avy
ny totanisa voaraiky aloha tao anatin'le liste tonga tatya dia mahatratra 2349 sivy amby efapolo sy telonjato sy roa arivo eo mbola soratra anaranao. Secteur aloha de naisa loatra ny secteur fa ny poniny eto amin'ny est mazoriva mahatratra 6371 eo zao. Mazava ho azy ny aka raha izy satria voalohany indrindra hoe misy ny findramonina satria raha ny fanamarina zao ny tombo ty tanàna ny est mazoriva ty. Amin'izao fotoana zao moa dia misaotra ny commune Lasora satria misy ny agent communaux zay nampidinina ty atoerana miara-miasa amiko manentanareo vahoaka. Ankoatran'isy LRS sy ny mpiasan'ny fokontany dia niditra an-tsehatra nandefa iraka ihany koa dia avy eo anivon'ny commune Alasora iara-iasa amin'ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny fokontany tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanentanana sy ny fanaraha-maso ny lisym-pifidianana no asa ataon'ireo iraky ny commune ireo. Fokontany 20 zany zao hatreto no anoloran'ny commune tanana ny CLRE akoatra ny fokontany miadana sy fokontany ambomarina zay mbola eo ampijerevana moa zany zay satria le agent ihany koa any mba agent mahafantatra n'ilay fokontany no alefany de ny fokontany 20 aloha zany hatreto iarahan'ny commune miasa ny fokontany roa ambiny androany no ijerevana ny hoe ahoana no anaovana ny fanampiana sy ny fanomezan-tanany zay. Raha ho an'ny comtium eny an-toerana dia mbola mitohy hatrany ny asa fanentanana ny olom-pirenena anoratra ny anarany ao anatin'ny lisym-pifidianana. Magagabe zany tany amin'ny 2018 72 000 mahery rehefa tonga ty mifanentanana eto amin'ny commune Lasora tsy latsaky ny any amin'ny 20 isan-jato nefa vita soratra 7 isan-jato alohan'izao fifaranan'ny lisym-pifidianana zao 68 mahery kely fotsiny ary nefa rehefa natao koa ny fitsirihana rehetra eran'ny iraisany zany eran'ity commune ty dia etrerety eo anatin'ny olona 10 anakenina 10 daholo ny anarany olona 10 sika enina 10 farany tsara indrindra amin'izao azany ny zavatra ady ataonay eto. Raha ny fanazavana izay nataony teo anivon'ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana dia mety mbola itoy hatrany amin'ny 10 ny volana jiona ny fanavozana manontolo ny lisym-pifidianana ny faraiky amby 30 ny volana May izany hoe amin'ny herin'ny androany alarobia no hiala eny anivon'ny fokontany lisitra vita amin'izao. Fa miariary ny tsy fifankazahoana amin'ny praiministra sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena ho ny tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Manaprofo izany tsy fanatrihan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razanamahasoa ny fionana voalohany eo amin'ny mpiambana ao anatin'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka izay natao androany. Manomboka androany 4 May ka hatramin'ny 1 May avy izao nanaovan'ny mpanatanteraka ny tatitry ny asa vitany amin'ireo solombavambahoaka. Onjalalaina Ranaivo Manana, Andrira Kotomalala. Notsika fony fandarana miara-manonja androany tsy fifankazahoana misy eo amin'ireo lehibena androm-panjakana eto amin'ny firenena. Manampirofo izany tsy fahatongavan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razanamahasoa nanatrika ny fionana voalohany teo amin'ny solombavambahoaka sy ny mpikambana amin'ny gouvernemanta androany teny Tsimbazaza. Fionana fanaovana tatitra ny asa vitan'ny mpanatanteraka tokony samy nanatrika avokoa araka izany filohan'ireo androm-panjakana roa ireo. Tena zavatra hita fa hafahafa dia izay hoe maninona no tsy eo ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Maninona ny tsy eo raha fotoan-dehibe tahaka izany miariary toy ny vaiakandrina tsy azo afenina itsony izay atao hoe fifampiafafana tsy fifampatokisana ntsony misy eo amin'ny samy mpitondra eo amin'ny samy olom-boafidiny ny volomboasary ary eo amin'ny sany filoha amin'ny androm-panjakana. Fanampon'izay dia eo ny fahatarana raha amin'ny folo ny fotoana ny fanomezana dia amin'ny 140 latsaka fahatelo ny mahery kely vao nanomboka izany fivoriana zany. Ny antony moa dia toy ny efa mahazatra ny amin'ny hoe tsy fanajana izay fotoana ny fanomezana izay nefa filohan'androm-panjakana minisitra solombavambahoaka izany no tokony eo anao. Zao ve sisa no ohatra omeny reto mpitondra ireto raha tena ray aman-dreny marina. Vitsy ny solombavambahoaka tonga nanatrika ny fionana androany ary tsy misy afa-tsy solombavambahoaka roa mandrafitra ny boromaharitra ihany no tazana teny an-toerana. Anisan'izany filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena faritany Antananarivo Honoré Rasoljatovo sy ny mpampakateny fahatelo ny antenimieram-pirenena ny solombavambahoaka Mamy Rabenirina. Manomboka androany 4 May ka hatramin'ny 1 May nefa ny fotoana anaovan'ny mpikambana amin'ny gouvernemanta tatitra ny asa vita amin'ireo solombavambahoaka.
Lafim-baovao fa tanteraka ny tokony atao ministera anaty sambony Toamasina ny sabotsy teo. Ireo mpitatitra solika no lavin'izy ireo ny fitaterana ny solika amatsira ny tobi-dasantsy eo Alarby no ny fisiany fahaverezana sy ny ayay maro eo amin'ny fitaterana solika. Nolazainy sekretera mpanatanteraka ny fikambanana mpitatitra solika Matianina Ravelonjatovo miamina fa tsy tokony fa tsy toy ny fitaterana raha tsy mandray ny andraikiny ireo tompona andraikitra. Leo aratsika fanazavana. Mila apetraka ny fanaramaso momba ny tobi-solika ao Toamasina sy Alarby. Jerena ihany koa ny kalitao sy ny fatra momba ny solika. Ny fiatoan'ny fitaterana solika iray andro dia miteraka fa tsy antoka tapitrisany ariary. Raha ny fanazavana dia voaspotaka amin'ny fahaverezana sy faratsy ny solika ireo. Faharoa volana tsy nandray ny valika sasarany izy 17 menada mpanao vaksiny fanefitra amin'ny Covid-19 etsy amin'ny HCR ary avy hatrany ihany koa dia nahato tampoka tamin'ny asa noho ny antony tsy fantatra. Manampitrotraka izany fandrirarerana ataon'ireo tompon'andraikitra momba ny fandoavana ny tampoka rama eniny tsariary isan'olona. Raviraza. Eny atsirarisan'olona ny trosatsy nalohan'ny ministera ny fahasalamana ho azy 17 menada mandraikitra ny fanaovam-baksiny ny Covid-19 eto amin'ny hopitaly HCR. Ny volana maritsa teo no nahatsahatra tampoka tamin'ny asan'izy ireo ary tsy nomena karama 2 volana. Mbola mijoro ety an-toerana ny tranon'ilay fanaovam-baksiny na efa tsy nisy mpiasa intsony aza satria alefa eny amin'ny CSPD ireo olona tokony hanao izany. 2 taona ny fifanarana arak'asa ary ny faran'ny volana Jona izao no tokony faran'izany. Ankoatra ny famila filana amin'ny fandoavana ny tampokaramana izy ireo dia mbola mahazo fandrahonana ihany ireo mitaraina sy mahasamana hevitra amin'ny ainao manjery anka mpiasa vitsy toy izao sisa no mahasamy teny. Ohatrany hoe faran'ny volana marsa zao dia ohatrany hoe tonga zao androany miasa dia ny ariva ny tenena hoe misy fivoriana. Le fivoriana zany fetretako an'izany misy zavatra miara-tapahana. Tsisy fivoriana miaraka tapahana ilay izy fa tonga dia hoe mitsahatra androany asanareo tsy miverina intsony nareo rapitso. To dia samy miala maina daholo izay. Efa lany haiko izay satria efa tany amin'ny lehibe anay rehetrarehetra izay hatrany Ambomiandra any amin'ny CP hatrany amin'ny DPEV ataonao zareo baolina fotsiny izay makanisa atsy dia makarisa ry dia lany andro izay lany firena efa izay tsy manam-bola ka noho izany dia mitakiny andeha amin'ny anay izay février sy mars. Dia ny ankizy ao ambadika eo tsy mety hipotra tele intsony satria tamin'ny deuxième grevinay teto dia voaroaka daholo ny olona ohatra an'azao rehefa miteny ohatr'izao izy dia voaroaka. Noho izany natao ohatra ny ankizy efa tena sahirana tsy manana iraisana intsony izay satria izay nahatsahatra tampoka tamin'ilay asa tsisy préavis. Dia inona moa izany izao ny ataonay tsy misy ninina azo ataonay izao fa dia mirenireny dia mitady hoe inona ny atao, mitady hoe aiza ny marina, tsy fantatra hoe iza ny responsable tokony andohan'ilay volana. Tsy ny fahasalamana ihany no mampikaikaiky ny rehetra fa ny sehatra ny fampianarana na fitaterana sy ny maro hafa dia samy nahitana fitokonana avokoa. Tsy faiza mitantana ve no antony asa tsy manam-bola tokana ho amin'izany ny mpitondra. Raha ny sehatry ny fahasalamana nefa $100 ny fanampiana rabola azon'ny Madagasikara ny hatrehana ny Covid-19 saingy tsy mangarahara ny nampiasana izany vola be izany. Tsy ny vola ihany no nanjavina fa tsy hitiantsony koa ireo fiara tsy mataho-dalana nampiasana ny hitaterana marary ireo fandriana natokana ho an'ny marary ny Covid tsy hita intsony ihany koa. Mbola miaramaina amintsika nefa ny Covid-19 ka ny rehetra no tokony hisitraka fitsaboana sahaza sy entana nanao vaksiny ary anazy ireo fepetra ara-pahasalamana hifehezana sy hisoroana azy. Vaovao trangam-piarahamonina polisy endany daroka sivily telo tao Isambava. Fihetsika tsy metrika nataona vonjy-taitra avy amin'ny polisy na fipatany Isambava ny alady alina teo. Telo no nanaparan'ny polisy endany herin'izy ireo. Nanokatra fanadihadiana androany talepatry ny filaminam-bahoaka amin'ny faritra Isava amin'ny alalan'ny komisera Gerveran Railson mialohana raisana fepetra araka ny fanazavana. Ny paritaka tao anaty tambazotra antserasera Facebook ny horonan-tsary fitarainana nataon'ireo voalaza fa niara-ny voa nataon'ireo polisy ka ireto horonan-tsary ireto no nanaitra ny tompon'andraikitra andray fepetra mifandrifika amin'izany. Isy araka izany fanapahan-kevitra ho raisiny mifanandrify amin'ny fahadisoana raha misy izany aorian'ny fanadihadiana mandeha amin'izao fotoana izao. Pejy ny fampianarana, ny famerenandesina isan'andro ihany no mamerina ny fitadidiana bebe kokoa an'ireo mpianatra hiatrika fanadinana hoy ny mpitsabo. Tsy ilaina ny miaro torobe intsony, efa ampy ny fanazarana na exercice any an-tsekoly ankoatra ny any an-trano. Adian'izao ihany koa dia mila esorina ny rarin-tsaina rehetra mety anelingelina. Ravorazafy mahina, Taiziny.
manana ndraikitra lehibe amin'ny fanaraha-maso ny zanany any an-trano ny ray aman-dreny indrindra amin'izao akatiky ny fanadinana izao na io fanadinana fifindra-kilasy na fanadinam-panjakana. Isan'andro aloha dia raisina tanana foana momba n'ilay ankizy satria izay nomana an'ilay examen. Jerena foana zany misy devoir avy tokony ho ataony. Weekend konko izy mbola makamakaina ny sabotsy hariva fa maraina moa mbola mianatra ihany koa. Ho an'ny sekoly tsy miankina fenoina amin'ny fanaovana fanazarana na exercice ny fotoana amin'izao. Jerena manokana ireo ankizy tsy maharaka ny namany ary omena toromarika mifanaraka amin'izay ny mpampianatra. Ho an'ireo hanao fanadinam-panjakana CEP izao hiatrika ny fanadinana andran'izy ireo ny farany herinandro na amin'io herinandro ambony io. Profitena foana ny fotoana sisa tavela. Araka ny sloganay moa zany hoe rehefa manao examen dia tsy ny afaka fotsiny ny tanjona fa ohatra hoe raha BBC zao ny alaina ankizy dia mba afaka BBC seconde. Raha bac dia mba avec mention assez bien farafaratsiny. Manampy ora ianarana ankizy izay reny alarobisabosy reny profitenay daholo. Ankoatr'izay na ny eny fa na dia ny andro tsy fiasana ary tsy fianarana dia mampirisika ny ankizy foana izay avy aty an-tsekoly. Ho an'ireo ankizy izay somary hita nanana naoty somary ratsiratsy zany jerenay manokana nikahindreny ankizy ireny fampiresahana amin'ny ray aman-dreny zany ahoana mahatonga ny kahiny ankizy ty ohatran'izao. Nisy ankizy vitsivitsy zany somary nanana kah izay hoe somary natahorana izay fa niraisinay tanana tanteraka ireo ankizy ireo. En général koa ilay izy ankizy manana cas social ohatra hoe manana ray aman-dreny mikorotana zany dia hita mihitsy hoe fetraka any avy any ilay izy dia efa raisinay tanana koa reny ankizy ireny. Fampindreo sakafo ara-pahasalamana kosa no ilain'ny vatana. Tsy azo atao be loatra na tsy ampy mandritra ny fotoam-panadinana fa mety hiteraka tsy fifantohana. Toy izay ihany koa ireo mety ho rarin-tsaina manilingelina toy ny faharirahana, ny fahatarana mandritra ny androm-panadinana sy ny sisa. Efa ilay tena andro vitsivitsy melo amin'ny fanadinana iny dia mafisina fa tsy tokony arotoro mihitsy indrindra fa hoe fanadinana rapitso androany tsy tokony miarotoro zany mihitsy fa tokony ho ampy toromaso tsara. Dia ny sakafo koa zany ny tokony tsy hihinana sakafo mavesatra be na sakafo tsy mahazatra ny kibo hoe allo zanako aloha atao mena gisa be fa fanadinana izao nefa izy tsy mpihinana gisa mihitsy dia hiady amin'ny fandevonan-kanina koa amin'izay mety arariko ny kibony. Misy moa manafa zany hoe mihinana chocolat kely zany amina chocolat raisy roso telo dia ampy fa tsy misy telala paquet mihitsy no hohanina vadika indray marary ny antoa rehefa avy eo. Dia misy koa rehefa le anao fanadinana efa hiditra amin'ny vary dia mifito mbola mijery foana hoe misy tsaiko kely ohatran'izao. Tsy zavatra intsony amin'iny satria efa anatin'ny fitebitebena be zany ianao dia tsy dia mandray intsony zany amin'iny fa rehefa tsy vao maika iny manakorotana ny zavatra efa indray. Tsy dia misy sakafo manokana hoe manatitra zany fa dia ny sakafo ara-pahasalamana foana zany ny sakafo. Tena sikady sakafo telo amin'ny ankapobeny. Eo amin'ny vaovaon'ny finoana andrasany eto Madagasikara ilay evangelista fantadaza maneran-tany Dag Heward Mills ampitory filazantsara mpanoratra boky ary mpanao seminera fantadaza. Isy ny hetsika ara-pivavahana ataony etsy amin'ny kianja Makiando Tapenaka ny 5 hatramin'ny 9 Jona ho avy izao ka fantatra fa fiangonana Zandriny Zato avy eto Madagasikara no nanasa azy ity ho avy eto Madagasikara. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany milaza ny tsy fahombiazany fepetra teraky ny firenena mikambana any amin'ireo firenena sasany misy ady ara-miaramila sy ara-tafika androany sekretera jeneraliny Antonio Guterres nahita mpiakarana hatrany amin'ny 50 isanjato ireo sivily namoniany vokatry ny ady ara-miaramila ny taona 2022 raha nitatitra nataon'ny firenena mikambana. Onjala Lainarana Evimanana mbola havatsara. Sivily mandidina ny 7,000 sy 1 farafahakeliny namony ainy vokatry ny ady ara-miaramila 12 tamin'ny taona 2022 raha nitatitra nataon'ny firenena mikambana. Nahita mpiakarana 350 isanjato ireo tarehimarika io raha oharina tamin'ny taona 2022. Olona mahery ny zato tapitrisa eran'izao tontolo izao ihany koa no voatery ny ala tao an-tranony noho ny heriseritra sy ny fanenjehana nahazo azy ireo. Matsiaro malemy sy tsy mahomby manoloana ireny tranga ireny avy ao anivon'ny firenena mikambana raha ny fanambarana nataon'ny sekretera jenerali ny androany Antonio Guterres. Manameloka ny tsy fahombiazana ity rafitra ity amin'ny fiarovana ireo sivily miaina any amin'ny firenena misy ady ihany koa ny tenany. Ady maromaro no ahitana taratra izay tsy fahombiazan'ny firenena mikambana izay. Anisan'izany ady any Ukraine izay efa naharitra ambolana maro ary efa namoizana n'olona maro ihany koa. Fa eo ihany koa ny ady any Soudan,
na dia eo aza ny fampitsarana ady hanaovan'ny firenena mikambana antsoavo dia mbola mitohy hatrany ady any amin'ity firenena afrikana ity. Mitohy manaraka izay ihany koa ny faharatrana sy ny famoizana aina sivily maro. Ary manoloana io tsy fahombiazana io dia fepetra maromaro no iadian-kevitra amin'izao fotoan'izao. Anisan'izany adidy amin'ny fanomezana fanampiana ho an'ireo olon-tsotra rehetra, indrindra fa ireo izay any amin'ny firenena misy ady. Fa eo ihany koa ny fanoherana amin'ny fampiasana ny tsy fisiana sakafo na ny tsy fahampitsakafo ho isan'ny fitaovam-piadiana, ary koa ny fanoherana ny fanafiana an'ireo mpiasa amin'ny fikambanana tsy miankina na ny ONG izay tena lasibatra amin'ny famonoana na ny fakana-keriny any amin'ireo firenena miaina ao anatin'ny ady. Tapitra ny fampahalalam-baovao mankasitraka fiainanao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farantony mazatra ny fandarana ahoana marina. Global News no rainao vetrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny fandarana Sahy Lasy izao Spiderman no hoe hira no lohateny horonan-tsary warainao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS annual. Ny tena kokosa tomboka lasy tombo vavy mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.